Nisokatra ny maraina teo ny fivoriana ara-potoana voalohany ho an'ny solombavambahoaka teny Tsimbazaza. Niarahaba ny governemanta tamin'ny fahombiazan'ny fisaorana tampo ny voamierana ny ranomasimbe indiana teto Antananarivo ny filohan'ny antenimieram-pirenena Justin Tokely nandritra ny lahateniny ny tanisa ireo asa vitan'ny antenimera ihany koa izy Rampitso Alarbia no andinika ny fandahara ara-potoana mandritra ity fivoriana ara-potoana voalohany ity ny Tsimbazaza. Ny tolakandro teo kosa no nisokatra ny fivoriana tetsy amin'ny lapan'ny antenimiran-doholona Anosikely. Nanainga androany tolakandro iazo ny Inde, i Syria, Temanombe, misy Madagasikara 424 andray anjara amin'ilay fifaninanana iraisam-pirenena Miss World atao any Telangana any Inde manomboka Rampitso Alarbia izy. Efa misy amin'ireo mpifaninana aminy toa ny Miss Canada, Miss Afrique du Sud sy Miss Ghana no efa any toerana hatramin'ny Malalatsinainy. Firenena ampolony maro no mandray anjara amin'ity fifaninana ity. Ny raika amin'ny 30 no atao ny famaranana. Mialoha izay dia isy fifaninanana maro samihafa toy ny fanatanjahantena, filatroana sy fanehoan-kevitra atao. Na efa mangatsika reto afovoantany amin'izao dia mbola tsy tena anatin'ny vanim-potoana ririnina tanteraka raha ny voalazan'ny sampana mpamantatra ny toetr'andro. Mbola anatiny ilay antsoina hoe elanela ny vanim-potoana ny eto afovoantany amin'izao. Mbola hifandimby araka izany ny orana tandrifin-drahona sy ny hafanana ary ny hatsika. Any amin'ny tapaky ny volana May any vao tena hiditra amin'ny vanim-potoana ny ririnina ny eto afovoantany. Ny Prime Ministre Christian Tsay sy ny Ministra Indram-bahiny Raffaravavitafika Rasata no tompona andraikitry ny governemanta ny tafa tamin'ireo mpitarika avy ao amin'ny sampan'ny firenena mikambana rehetra miasa eto Madagasikara ho Malalatsinainy. Nanomboka ho Malalatsinainy moa ny fitopy-sitana 3 andro nataon'ny firenena mikambana miasa eto Madagasikara. Andiniana ny toerana tokony ho raisin'ny firenena mikambana ao anatina tontolo mivoatra ahafahany manohy hatrany ny fanohanana ny asa fampandrosoana sy asa fampiatina eto Madagasikara. Anisany nandray anjara tamin'ny atrikasa natao tamin'ity andro voalohany ity ihany koa ny ambasadorny Alemaina miasa sy monina eto Madagasikara. Nisy olo tena maharitry ny tahirim-bola iraisam-pirenena miasa eto Madagasikara ary ny filoha-pitantana ny vondry ny orinasa eto Madagasikara na ny GEM. Sekoly efatra eto Madagasikara amin'izao no hanaovana andrana amin'ny fanabeazana amin'ny fahasalamana ara-pananana. Ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena sy ny Mouvement Malgache pour le Planning Familial ary ny Agence Française de Développement no miaraka miasa amin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity. Isy araka izany fampiofanana tanora mpanabe olon-tsahala miisa 70 izay anentana mikasika ny fanabeazana ara-pananana eny anivon'ny sekoly. Ivohy loha hevitra maro toy ny ny adolatsento, ny fahadiovan'ny vatana, ny fisorohana ny voka tsirina sy ny maro hafa. Tanjona amin'ity tetikasa ity ny aninana sy isorohana ny voka aloloatra eo amin'ireo tanora sy ny fianak'ireo aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo tsy voaro ary ihany koa mba ampiroboroboana ny fahaleovantenan'ireo tanora momba ny fahasalamana ara-pananana.